manam-boninahitra kinga raitra mamiratra ara-tsaina ary manana tanjakarabatana no nofaniny eto amin'ny akademia miaramila eto Antsirabe. 3 taona no nofanany ity andiany fa 430 mitondra ny anarana hoe andry ny firenena ity. Nisafidiny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina Oray Piay azy izy 5 mirahalahy. Nivoaka nandritra lanonana fandreseny ihany koa ireo 20 mianadahy mpianatro manam-boninahitra tao amin'ny andiany faha 20 amin'ireo andiany manokana na ny peloton de formation militaire des 4 spécialisés ahitana togolais 4 sy vehivavy iray amin'ny ity andiany ity. Maro ny fanavaozana nentina teto amin'ny akademia tao anatin'ny herintaona izao ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpianatro manam-boninahitra. Nanotrona trano ny fandresen'ireo mpianatro manam-boninahitra ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Tsy nivoana tamin'izay ny tamin'ity taona ity niara-aby ireto manam-boninahitra vaovao ireto izy. Raha nisafidiny anaran'ny andiany ianareo dia inoko fa mametraka fa ianareo tokoa no andry ny firenena ary io fandraisana araikitra fihinany koa no tanjonareo eo ampanatanterahana izany adidy masina ho amin'ny tandrazana ao atrehanareo izany. Magasiraka ihany koa ny finiavana sy fandavatena nareo mampiofana sy mpanabe rehetra tsy akanavaka eto amin'ny sekoly eo ambany fitarihan'ny komandin'ny akademia miaramila eto Antsirabe tamin'ny famolavolana ireto manam-boninahitra izay nivoaka androany ireto. Indrindra moa fa efa natao laham-paminana hoe mba ampandroso sy indrindra mitondra fanovana ny fitondrana ny fampianarana ato amin'ny akademia. Ilaina ho izy ny mameno ny fiofanana na ara-batana io na ara-panahy. Tonga antsika raha zavantsika tamin'ny herintaona dia mba ampafeno an'izay dia mitokana antsika ny salle de musculation izay manaraka ny fendotra iraisam-pirenena mba tsy hitenenako hoe manara-pendotra. Ihany koa teto amin'ity toerana ity no nanomezantsika nitoromako tamin'ny herintaona hoe tsy maintsy atao ary tsy maintsy vitaina ny chapelle eto amin'ny akademia dia nitokanana maro zany ka miarabana rehetra satria vita somatsara raha tonga ny commandin'ny akademia tamin'ny asa ray volana lasy hoe fa vita ny chapelle andriamatofonao fa nitoerana mipetrahana bon mbola tsisy dia nivitaitsika zany ary faritokoa tena fa vita somatsara tonga ara-potoana taty amin'ny akademia izany bon izany ahafahan'ny mpianatra sy ny mpino rehetrarehetra mba hanamafy ny finoana. Inona tokoa moa zavatra vita raha tsy misy ny finoana. Nampahery reto manam-boninahitra ireto ny filohan'ny tetezamita manana andraikitra eo anivon'ny 10 anday anareo miaramila ho izy nanohy. Raha tsika mahafantatra zany manoloana ny fandriam-pahalemana manoloana ny asam-bahary rehefa mitrany zany zavatra rehetrarehetra zany dia any anareo filohandany mitodika ny masony pirenena satria ianareo ihany no anka ianareo no manga fiarovana. Indrindra moa fa manoloana ny fiarovana ny firenena na ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena dia mitodika any aminareo hatrany ny masony olo-pirenena na ny malagasy. Fa soa ihany fa efa nipofonareo to anatin'ny tantara fa ianareo filohan-da hatramin'izay ka hatramin'izao dia nandray anjara nandray andraikitra tamin'ny zany fiarovana ny firenena zany. Ka eto no tiako lazaina hoe ny filohan-dalina manontolo mihitsy no ahandro ny firenena satria ny andry
dia pilier ny andro atsika olombelona dia nyazonamosina na ny colonne vertébrale ary ianao foanda dia ianareo no pilier ny firenena. Tsy misy olombelona mijoro raha tsy misy hazondamosina, tsy misy trano hitsangana raha tsy misy ny izany pilier izany. Koa natolika aho fa zoratra ny ianareo no antoky ny firaisam-pirenena ka oloana eo amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena ary koa ny fanangatana avo ny ambom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Fantatra fa ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisam-kina ary ny fanompoana amin'ny firenena no fototra hamola volana ny manamoninahitra eto amin'ity sekoly ambony izay reharena Madagasikara ity. Tirana ny anara ny vahoaka sy ny fitohan-tany ianareo no kitro iafarany vahoaka ambany lanitra ila manontolo. Koa matoky anareo ny firenena dia firenena mandroso sy mihinanta amin'ny hafa. Matoky anareo ary miara-anareo Madagasikara. Fa ankoatra ny lanonana ara-miaramila mahazatra toy ny fifanolorana ny sabatra eo amin'ny omby manga ny andiany 430 sy ny andiany 530. Fifanomezana fanevy ary ny tsodrano avy amin'ireo ray pia ny andiany manaraka dia nampiavaka ity fandresena 13 ity ny fampisehoana fahaizana mifehy fitaovam-piadiana antsoina hoe silent drill.